Izao no Jehova izay mamela ny elokao rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra. Fotoana izay amankin'Andriamanitra manokana ny marary sy ny ankonana misy ny tsy salama, ny fandaharana. Izao no Jehova. Ry hava malala ao amin'ny Tompo, ampifaliana indray no anasananao ry havana, iombona amin'izao fanompoam-pivavahana izay hanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra, iombonantsika ihany koa eo anatrehan'ny marary sy ny ankonana izay misy ny tsy salama. Ny Salamo fa 17:100, Salamo fa 17:100 no iarahantsika midera an'Andriamanitra. Ary dia aorian'izay dia mbola hotohizantsika amin'ny vavaka fankasitrahana ny Tompo izany. Mampitomboina aminao ry havana sy ny ankonanao rehetra na aiza misy ianao, ny fahasoavan'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy Tompontsika sy mpamonjy antsika. Salamo fa 17:100. Mideraha Jehova ry firenena rehetra, mideraha azy ry olona rehetra, fa lehibe ny famindrapony amintsika ary mandrakizay ny fahamarinan'i Jehova. Alleluia. Amen. Miantso anay ianao, ry Andriamanitra tsara indrindra, mba hideranao, mba hankalazanao, satria lehibe ny famindraponao ary maritra mandrakizay ny fahamarinanao. Tena miompo amampanahy ampanao salamo izahay, manantona ny seza fiandriananao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay sy mpamonjy anay. Misaotra indrindra ry Andriamanitra tsara indrindra, misaotra indrindra ny amin'ny fitahiana rehetra ny tanterahinao, tamin'ny ankonana tsirairay avy, tamin'ny olona tsirairay avy izay nitodika taminao. Misaotra indrindra amin'ny fahalebiazanao rehetra, fa Andriamanitra maritra mandrakizay ianao ary tsy misy Andriamanitra afa-tsy ianao. Ankehitriny indreto izahay, miompo-panahy amin'izao fanompoam-pivavahana natokana ho an'ny marary sy ny tsy salama izao. Midera sy mankalaza anao koa izahay satria na dia ho aza ny rofy sy ny aretina, dia mbola afaka miantso ny anaranao ary mbola afaka miompo-panahy manandratra anao. Miandrandra anao izahay ry Andriamanitra io, koa atreo ary raiso anitra kasitrahanao manompofina ny vokatry ny fonay, mankalaza sy manome voninahitra anao. Dia hoeniky ny fahasoavanao tokoa, hoeniky ny famindraponao ary atsiaro fankaherezana, atsiaro fanasitranana avy aminao ny olonao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Eny ry havana, lehibe tokoa ny famindrapon'Andriamanitra, dia iray ny mpanao salamo ary maritra mandrakizay ny fahamarinana. Ankehitriny dia mbola ny bokin'ny Salamo ihany no andraisantsika ny hafatra sy ny fankaherezana avy amin'ny Tompo. Koa dia manasa anao ampitiavana eo amin'ny Salamo fa 7:30.
Salamo 5:30 dia toy ny efa fiainantsika ry havana, hiaraka hamaky an'izany isika, ary dia raha tsy afaka mamaky moa ianao dia izay olona miaraka aminao no anatanteraka an'izany. Salamo 5:30 dia hovakiantsika iray manontolo ry havana izany salamo izany. Fankalazana an'Andriamanitra izay mahalala ny zavatra rehetra sady manerana izao rehetra izao. Jehovah, efa nandinika ianao ka mahalala ahy. Ianao no mahalala ny fipetrako sy ny fitsangako, sady mahafantatra ny hevitro eny lavitra eny. Voadiniko ao ny toetro na mandeha aho na mandry, ary fantatrao tsara ny alehako rehetra. Fa indro tsy misy teny tsy fantatrao eo amin'ny lelako Jehovah. Manodidina eo ivoako sy eo anatrehako ianao, ary apetraka ao amiko ny tananao. Fahalalana mahagaga ahy loatra izany, eny avo loatra ka tsy tatro. Aiza no ialako amin'ny fanahinao? Aiza no andosirako tsy eo anatrehanao? Na dia miakatra any an-danitra aho dia any ianao, ary na dia manao ny fiaina tsy hita ho fandriako aho indro any ianao. Na dia maka ny elatry ny maraina aho mba hitoetra any am-paran'ny ranomasina, dia mbola entin'ny tananao ihany aho na dia any aza, sy azon'ny tananao ankavanana. Ary na dia hoy izao hoe aoka ny maizina hanaronay, ary aoka ny mazava manodidinay ho tonga alina, tsia, fa ny maizina aza tsy mahamaizina aminao, fa ny alina dia mahazava toy ny andro ihany, ka sahala ny mazava sy ny maizina. Fa ianao no nahary ny voko, namolavola ahy tao ankibondreniko ianao, hideranao aho, fa mahatahotra sy mahatalanjona nanaovanao ahy. Mahagaga ny asanao, ary fantatry ny fanahyko marimarina izany. Ny tenako tsy niafina taminao, fony natao tao amin'ny afinao, ka noforononao hisy endrika tany ambanin'ny tany. Ny masonao efa nahita na dia fony tsy mbola ary fady aho, voasoratra teo amin'ny bokinao avokoa ny andro voatendry, fony tsy mbola nisy na dia iray akory aza. Endre zava-tsoa amiko indrindra ny hevitrao Andriamanitra, akory ny hamaroan'ny isany. Raha nisy azy aho dia maro isa lavitra noho ny fasika izy, raha mifo aho dia mbola aminao ihany. Aringanao mihitsy ny ratsy fanahy Andriamanitra, ary miala amiko ianareo mpandatsa-drà, dia izay manonona anao enti mamitaka Jehovah. Eny ny fahavalonao izay manonona anao foana. Tsy hankahala izay mankahala anao va aho Jehovah, sy ho tezitra amin'izay mitsangana nohitra anao? Halako dia halako marina tokoa ireny. Efa favaliko ireny. Dinio aho Andriamanitra, ary fantaro ny foko. Izaho toetra aho, ary fantaro ny eritreritro. Ary izaho na misy lalana mampahory atao anatiko, dia tario amin'ny lalana mandrakizay aho. Amen. Lavalava tokoa ry havana ny vakitentsika anio, satria salamo 5:30 izay misy andininy 420. Niombon-kevitra amiko ianao ry havana, fa araky ny soramandry dia fankalazana an'Andriamanitra tokoa no nitanterahan'i Davida teto. Mankalaza an'Andriamanitra izy satria lehibe loatra Andriamanitra, tena lehibe Andriamanitra. Ary izany fahalehibiazan'Andriamanitra izany dia misarika an'i Davida hanantona azy. Ary dia izany ry havana no hafatra ho anao koa ankehitriny, ho antsika izay tsy salama, ho antsika rehetra izay ankohonana misy ny marary mikarakara, dia ny hoe lehibe Andriamanitra, ka andeha isika hanantona azy. Hitantsika eto ry havana fa izany fahalehibiazan'Andriamanitra izany dia miseho amin'ny toetra telo lehibe. Dia ny fahalehibiazan'Andriamanitra
mahalala ny zavatra rehetra. Faharoa, ny fahalebiazan'Andriamanitra manerana an'izao tontolo izao. Ary ny fahalebiazan'Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra. Izany fahalebiazan'Andriamanitra izany dia derain'i Davida, ary tsy hoe derainy fotsiny fa tena ankasitrahany, satria fantany fa io fahalebiazan'Andriamanitra io dia fahalebiazana sy fahatsarana entin'Andriamanitra mikarakara ny olona. Hoy isika hoe lehibe Andriamanitra mahalala ny zavatra rehetra. Manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaenina no anambarany Davida an'izany. Mahalala ny zavatra rehetra Andriamanitra, fa indrindra mahalala ny olona, mahalala ny eritreritry ny olona, mahalala ny zavatra saintsain'ny olona, mahalala ny teny aloky ny vavin'ny olona. Ary Andriamanitra izay momba ny olona, izay tsy lavitra ny olona. Ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina no ahitantsika an'izany, ary ny andininy fahadimy no milaza hoe manodidina eo ivohoko sy eo anatrehako ianao, ary apetraka ao amiko ny tananao. Izany hoe Davida izany tena mahatsapa mihitsy hoe Andriamanitra dia tena akaiky eo anilany, manodidina azy, miaro azy ary mahafantatra azy, eny hatramin'ny eritreriny, ny alehany, ny teny aloky ny vavany, dia fantatra Andriamanitra daholo izany. Fahalebiazana faharoa izay derain'i Davida eto dia hoe io Andriamanitra io dia Andriamanitra manerana izao tontolo izao, manerana izao tontolo izao izay fantatritsika, izay hitan'ny masontsika, eny fa na dia tsy hitan'ny masontsika aza. Dia manomboka amin'ny andininy fahafito ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo Davida no milaza an'izany, mitanisa an'izany. Aiza ozy no alehako, aiza no hiafenako, hialako amin'ny fanahinao, aiza no andosirako tsy eo anatrehanao. Na miakatra any an-danitra ary aho dia any ianao, na midina any ambanin'ny ranomasina ary aho dia any ianao, na any amin'ny toerana izay veriko fa maizina indrindra dia hitanao foana, fa tsy misy maizina izany eo anatrehanao. Andriamanitra manerana an'izao tontolo izao, ary fantatry Davida amin'izany fa Andriamanitra mahita azy foana. Eo anilan'Andriamanitra foana izy, eo ambany mason'Andriamanitra foana izy. Zava-dehibe izany. Zava-dehibe izany ho antsika izay marary ry havana. Ny ahafantarantsika fa isika dia hitan'Andriamanitra. Ary isika dia eo ambany mason'Andriamanitra. Isika dia fantatr'Andriamanitra. Aza mieritreritra ianao hoe tsy mahavita manao vavaka lavabe ianao fa reraka noho ny aretina ohatra, dia heverinao fa hoe tsy fantatr'Andriamanitra ny fonao mitodika any aminy. Na sento tokana fotsiny any aza ry havana, na eritreritra mitsipalotra fotsiny any aza ry havana, dia fantatr'Andriamanitra izany. Hitan'Andriamanitra ny toerana misy ianao. Na dia atao aza hoe fandriana tsy zarizary, na efitrano kelikely ny misy ianao, dia hitan'Andriamanitra ianao. Zava-dehibe izany. Fa manomboka eo amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatreo amin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo dia
miaiky volana Davida fa le fahalebiazan'Andriamanitra, mahalala ny zavatra rehetra, manerana ny zavatra rehetra izao tontolo izao, dia tena hoe momba ny tenany manokana tamina harian'Andriamanitra azy. Mbola tsy ary aho ozy izy, dia efa voasoratra daholo ny andro rehetrarehetra momba ny fiainako. Mbola nitorotoronina aho, dia tsy mba niafina taminao ny tenako. Ny masonao ozy efa nahita ahy, na dia fony tsy mbola ary fady azy aho. Ary eo amin'ny 170 riavana dia mipololotra avy ao anatin'ny fony Davida mihitsy ny fideranan'Andriamanitra sy ny fankasitranan'Andriamanitra hoe tena sarobidy aminao Andriamanitra. Tena fantatrao amin'ny atsipiriny ka hoy izy hoe endre zava-tsoa amiko indrindra ny hevitrao Andriamanitra, akory ny hamaroan'ny isany. Ry hava-malala ao amin'ny Tompo, Andriamanitra tsy mba manao zavatra kisendrasendra. Ny olombelona no manao fiteny hafahafa, miteny hoe zaza tsy nampoizina. Raha teny atao amin'ny teny frantsay dia hoe accident nisian'ny zaza anankiray satria asa mbola tsy hanasa angamba ny mpivady na noho ny antony maro, dia hoe accident, zaza tsy nampoizina. Fa amin'Andriamanitra ry havana dia misy antony avokoa, indrindra ny fiainan'ny zanak'olombelona. Fa efa voalamin'Andriamanitra, efa planin'Andriamanitra ny nisianao ny nahatongavanao ety ambonin'ny tany. Ary ny mombanao rehetra, fony ianao mbola nitorotoronina, dia efa teo am-pelatanan'Andriamanitra. Zao aretina mahazo anao zao dia hitan'Andriamanitra ary fantany amin'ny atsipiriny. Manana lalana hieverana antsika Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra izay mitranga. Matetika ry havana rehefa tonga ny tsy fahasalamana dia manantona dokotera, manantona toeram-pitsaboana, ary dia manao ny fizahana ny dokotera arak'izay hitany masony, arak'izay tsapany tanany, arak'izay hitany voatiliny amin'ny fitaovana isan-karazany arakaraky ny teknôlôjia. Izay ny ataon'ny dokotera, ny ataon'ny mpitsabo rehetra. Dia momba n'ity vatantsika ity ihany. Fa ny dokotera tsy mahalala mihitsy hoe inona ny ao anatin'ny eritreritrao, inona ny ao anatin'ny fonao. Afaka manontany ianao izy, oviana nanomboka ny aretina, manahoana, manaintaina, manindrona, mavesatra, matory ve ianao amin'ny alina, afaka manontany ianao izy. Fa izay valiny tianao omena azy eo. Fa Andriamanitra kosa dia mahalala, na dia mbola tsy fantatrao akory raha ny teny aloako ny vavanao, dia efa fantatr'Andriamanitra hoe inona no teneninao. Izany mihitsy ny lazain'i Davida teto. Voadiniko ao ny toetra ozy na mandeha aho na mandry, ary fantatrao tsara ny alehako rehetra. Indro tsy misy teny tsy fantatrao amin'ny lelako Jehovah. Fantatr'Andriamanitra daholo. Ka izao Salamo 130 izay nizaraina tamintsika anio izao ry havana, araka nambarantsika dia hoe manambara ny fahalebiazan'Andriamanitra, ka hitaomany Davida antsika hanantona an'Andriamanitra. Tahaka ny anatoana antsika ny dokotera,
ny mpitsabo amin'izay rehetrarehetra manjady antsika amin'ny aretina eo amin'ny vatantsika, dia ny tsy fahasalamana koryavana dia fotoana tena mety hanatonana ilay Andriamanitra mahalala ny zavatra rehetra, mahita ny zavatra rehetra, manerana izao tontolo izao, ary efa nahalalanao hatrizay. Andriamanitra mamantatra ny fo sy ny voa hoy ny ambaran'ny soratra masina. Ka raha manao bilan tombanezaka, fitsirihana ianao eo amin'ny ara-batana, be dia be ny zavatra jeren'ny dokotera anatin'ny rà, amin'ny alalan'ny radio, amin'ny alalan'ny fitsirihana ny any anatinao rehetrarehetra any, amin'ny échographie, analizy isan-karazany. Fa Andriamanitra ry havana, tsy mila fitaovana manokana izy, fa ny andrasan'Andriamanitra dia ilay voambarany Davida eo amin'ny 120. Vakitsika toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe: dinio aho Andriamanitra ary fantaro ny foko, izaho toetra aho ary fantaro ny eritreritro, ary izaho na misy lalana mampahory atao anatiko. Andriamanitra tsy mila fitaovana manokana. Ny andrasan'Andriamanitra dia ianao, manantona azy ary mangataka aminy mba andinika anao izy, ianao manaiky hodinian'Andriamanitra. Izay ny marimarina kokoa. Fa ny tena programan'Andriamanitra tsy hanasitrana ny vatana ihany, fa hanasitrana antsika amin'ny maha-olombelona manontolo antsika, dia ny vatantsika, ny saintsika, ny fanahintsika, ny toetrantsika. Aza vela andalo foana ny fotoanany tsy fahasalamana ara-nofo ry havana. Matiantoka isika raha ohatra ka izao fiainana izao ihany no anantenantsika ny Kristy. Matiantoka isika raha ny vatana sy ny nofontsika ihany no mahatery antsika. Fa Andriamanitra lehibe, Andriamanitra mahagaga, Andriamanitra manana ny fahalalana rehetra, tia ampiasa izany fahalehibiazana izany eo amin'ny fiainanao, ka hanasitrana anao araka ny teny izay voasoratra any amin'ny Salamo 7:1 hoe: manasitrana ny aretinao rehetra, mamela ny elokao rehetra, miaro ny ainao tsidina any an-davaka. Ry hava-malala ao amin'ny Tompo, ny zavatra faharoa dia izao: misy ny olona rehefa manantona dokotera, manantona hopitaly dia matahotra, sao dia marary ny fitiliana ataon'ny dokotera sy ny fizahana. Eny fa na dia atao hoe manala nify aza, matahotra n'ilay manaintaina izany, dia miahotra. Misy koa indraindray matahotra n'ilay ndeha ataontsika hoe teny mety mahery na mety kitakita, hita any amin'ireny toeram-pitsaboana ireny indraindray. Fa eo amin'Andriamanitra ry havana dia tsotra ny teniny izay manantona tsy mba misy olona afaka mihitsy. Ary dia izany no matery ny fon'ny Davida ka miteny hoe: dinio Andriamanitra, dinio. Fantatra Davida tsara fa Andriamanitra masina io Andriamanitra io. Hoy izy hoe: aringanao mihitsy ozy ny ratsy fanahy, aringanao mihitsy ny ratsy fanahy. 5:20. Fantatra Davida fa Andriamanitra tsy mba mankasitraka ny ratsy fanahy io Andriamanitra io, kanefa tsy manakana ny Davida izany tsy hanantona, satria fantany fa indray mpimaso ny fahatezeran'Andriamanitra, fa maharitra mandrakizay ny famindrampony.
Maharitra mandrakizay ny famindrapon'Andriamanitra ry havana. Ary hoy Jesosy izay manatona tsy mba ho laviko mihitsy. Amin'ity an'ity ry havana dia ndesika tsy vitany hoe ankalaza fotsiny ny fahalehibiazan'Andriamanitra araka ny namakitsika azy tamin'ny Salamo 130 teo, ny fahalalany, ny fahefany, ny programany sy ny planiny mirindra avokoa. Tsy izay ihany, fa andao sika hanatona azy mihitsy. Andao sika hamelatra ny fotsika eo anatrehany, ka izy no mandinika atsika. Amin'ny alalan'ny fanahy masina hanazavanao Andriamanitra ary dia hanaiky ianao. Fa raha misy lalana mampahory ao anatintsika ao, raha misy eloka mbola tsy bebahana, raha ohatra ka misy lalana no heverintsika fa tsara kanefa lalana mitondra ny fahaverezana eo anatrehan'Andriamanitra, dia matoka efa hanasitrana anao Andriamanitra. Izy no hitarika anao indray amin'ny lala marina araka ny habean'ny famindrapony. Ny Salamo 170 izay niarahantsika namaky tany am-pandohana dia hoe: mandrakizay ny famindrapon'Andriamanitra, lehibe ny famindrapon'Andriamanitra amintsika ary mandrakizay ny fahamarinany. Lehibe ny famindrapon'Andriamanitra amintsika, mandrakizay ny fahamarinany. Mahatoky sy marin'Andriamanitra fa raha miaiky ny fahotantsika isika, arak'izay andiniany fanahy masin'Andriamanitra atsika, arak'izay hanehoany amintsika izay hitany masony takan'ilay lafo, raha miaiky isika dia manadio atsika Andriamanitra, satria mandrakizay koa ny fahamarinany. Mahatoky sy marina izy amin'izany. Eo anatrehan'ny aretina ry havana dia afaka miteny isika fa sambatra manana an'Andriamanitra. Sambatra manana an'ilay Andriamanitra hatray ary mandrakizay, ilay nahary tongotra aman-tanana antsika ary ilay efa tia antsika taloha. Sambatra isika satria afaka manasitrana antsika amin'ny aretintsika rehetra izy. Amarana ny fotoana isika ry havana dia hivavaka isika. Hivavaka isika mba tsy hisy hanamafy ny fotsika ane isika, fa ho babon'ilay fahatsaran'Andriamanitra, ho babon'ilay fahalehibiazan'Andriamanitra, ary isika no ivon'izany fahalehibiazan'Andriamanitra izany. Dia hanaiky isika fa izy no Andriamanitra, dokotera ambonin'ny dokotera, Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra, Ray zanaka fanahy masina, Andriamanitra hatrizay ianao. Andriamanitra lehibe amin'ny famindrapo, ary Andriamanitra mitoetra amin'ny fahamarinana mandrakizay. Mankalaza anao ny mpanomponao Davida, ary mitaona anao ianao Tompo amin'ity an'ity hoe: jereo ny fahatsarako. Fa izany fahatsarako izany dia atobako amina olombelona asan'ny tanako. Misaotra indrindra fa Andriamanitra mahalala ny zavatra rehetra ianao ary mahalala anay manokana. Zahay marary tsirairay avy, fantatrao Tompo ny momba anay. Hitanao ny misy anay. Efa voadinikao ny lalana rehetra nalehanay. Ary ao anatin'izany dia tsaroana fa
sarobidy eo anatrehanao izay ka. Ianao mihitsy ny mametraka ny tananao eo amin'ny tsirairay avy. Ndreto ary izahay Tompo, manaiky ny hodinianao, ny ho hazavainao, ny ho tsilovinao, ka raha misy lalana mampahory aty anatinay aty, raha misy fahotana izay mangeja sy mamatotra anay, dia afao izay ary diovy izahay, sasao amin'ny ranao Jesosy Tompo mba ho afa-keloka. Mino aho Tompo fa manakambara aminao ny mpanomponao tsirairay avy, ka dia enoy ny vavaka ny sento izay atodika any aminao. Misaotra indrindra ry Andriamanitra rainay eo, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo ianao. Misaotra Tompo, mankasitraka indrindra. Amen. Ry hava-malala ao amin'ny Tompo, ny fotoanantsika dia misy fetrany araky ny fandaminana, fa ny fanatrehan'Andriamanitra dia mandrakizay eo anilanao foana ny Tompo, arak'izay nivakitsika teo, ary manongila tsofina mandrakariva amidinidinika aminao izy. Dia ho tononona ny tsodrano ry havana, ho tanteraka aminao araky ny habean'ny famondrapon'Andriamanitra ho aminao sy ny ankohonanao rehetra. Ary raha sitrapon'ny Tompo dia amin'ny heriny ny toy izao indray tsika dia miombona, midera sy mankalaza ilay Andriamanitsika, ary mbola misaotra azy hatrany amin'ny fahasoavany rehetra. Raisoary ny tsodrano ry havana, izay tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Itahy ianao anie Jehova ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka hamindra fo aminao, hanandratra ny tavany aminao anie Jehova ka hanome anao fiadanana. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Finaritra ry havana. Izaho no Jehova. Fandaharan'ny radio Vaovao Mahasoa, iandreketan'ny mpanompon'Andriamanitra, Rajona Ritson Pascal Lamivady.